5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmène. Vous présente Nivava. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambavao. Na inona fomba fijery sy toerana misy ny olona tsirairay avy ny tambarana dia ny hoe marary ny sosialim-bahoaka eto Madagasikara tao anatin'izay 5 taona lasa izay sosialim-bahoaka izay tsy mijanona eo amin'ny sehatry ny sakafo na ny jiro sy ny rano ary ny fahasalamana fotsiny ihany fa eo ihany koa ny lafin-javatra maro mifamatotra aminy. Tsy misy azo antonena ny 5 taona manaraka hitatana ny filoha Andry Rajoelina ny firenena hoy ny mpamakafaka politika Rakotoson-Dany androany. Tsy mihaino ny tena olam-bahoaka ny mpitondra fanjakana fa variana amin'ireo karazana aingitraingitra ivelany fotsiny ihany. Fa antsoina goavana izay manam-pirofo ny tsy fahaiza mitantana ihany koa ny fizarana maro samihafa ataon'ny mpitondra ankehitriny. Tapaka avokoa ny kamaroan'ny pompe famatsiana rano fisotro madio avy amin'ny orinasa Jirama raha ny ato Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Lafo ihany koa ny vidin'ny rano iray bidon. Manampitrotraka izany ny fahatapahan-jiro lavariny izay efa sakafon'ny mponina amin'ny andavanandro raha ny fanazavana. Vokotany maro no efa naneo fitarainana manoloana io saingy amin'ny manao be marinina hatrany ireo tompon'andraikitra voakasika. Ilaina ny fiverenana amin'ny maha-malagasy ka ny malagasy no masy mandidy amin'ny tany hoy ireo ray aman-dreny ara-drazana teny Ambohidrapeto androany. Tsy miova amin'ny fitakiana ny tolona natao hatr'izay ny fitakiana atao ankehitriny hoy izy ireo dia nisiny ny tanotandalana ny fitatanana mangarara ny firenena ary koa ny tsy fanekena ny olona mizaka ny zopirenena frantsay hitondra sy hitantana ny firenena. Any ivelany miantso ny vahoaka Argentin hanao fitokonana faobe manoloana ny fanapakivitra sy ny didina voakan'ny fitondrana momba ny fanitsina na fanafoanana mihitsy lalàna misy 730 izay mahakasika mivantana ny vahoaka sy ny toe-karena any an-toerana ny syndika any Argentine. Ity mpitondra ity izay vao nandray ny asany 3 herinandro teo izay taoriny ny nahalany azy saingy toerin'ny vahoaka ny fanapakiviny ary avy hatrany ary ny antsifirindreo. Ankafan'ny andray tompo klasy tompo vavy misy dia ny tokantrano amin'ny ity ary ny 2020 ny volana Desambra taona 2024 ity tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao manatitra ny araba ary manasanao anaraka izany matoa andahatsoratra avy hatrany no anboantsika ny fotoana amin'ity alina ity dia na inona fomba fijery sy toerana misy ny olona tsirairay avy ny hitambarana dia ny hoe marary ny sosialim-bahoaka eto Madagasikara atao anatin'izay 5 taona lasa izay sosialim-bahoaka izay tsy mijanona amin'ny sehatry ny sakafo na ny jiro sy ny rano ary ny fahasalamana fotsiny ihany fa eo ihany koa ny lafin-javatra maro mifamatotra aminy. Lafin-javatra maro no mitambesatra ao an-tsain'ny malagasy amin'izao fotoana manakaiky ny faran'ny taona izao araka ny fomba fiteny manao hoe mijery ny any aoriana ary mitodika ny any aloha. Izany hoe manao jery todika ny taona 2024 lasa ary mibandina sahady ny taona 2024 avy. Ambany ny fanantenana ahatsara kokoa sy amahana ireo olana ara-tsosialy no sedraina nandritra iny taona iny hoy ny Maronisa. Raha izao zava-misy ainantsika kehitriny izao no jerena tebiteby andro manalina no ny firongatry ny asa ratsy eo ihany koa ny tsy fisina ary toa very fanahy mbola velona raha mibandina sahady ny taona 2024 sy ny 5 taona manaraka. Ny sasany aza ny andrandra fahagagana na ny nofy atoandro araka ny fomba fiteny karoboka sy ny azakazaka tamin'ireny karazana lalao miendrika fisolokiana avolenta izay mbola tsy afaka mafany maro hatramin'ny androany ireny. Nanantena fa hitsimbadika ny fiainana kanjo zavatra hafa no niseho. Ny resaka izay afaka naneho hevitra taorian'izay tao ireo nanometsiny tao ireo nankahery ary nisy ireo nanolotra sosikevitra ka nilaza fa niezaka ataony tsirairay ihany no tsy maintsy atavavoaka azy amin'ny fiainana. Miankina amin'ny saranga sy ny andraikitry ny tsirairay io fanehoan-kevitra io. Mazava ho azy fa ho an'ny mpanao politika tsy misy ny politika mazava entiny mpitondra fanjakana
amahana ny olana ara-tsosialy ny mponina. Ho an'ny mpanabe, potika tanteraka ny fanabeazany eto Madagasikara. Ho an'ny mpitondra fivavahana, miha manalavitra an'Andriamanitra ka mila mibebaka ny vahoaka malagasy. Ho an'ireo mpiasa na mpiasa-panjakana na mpiasa tsy miankina, ambany ary tsy ampy ho tsinjaraina ny ao an-tokantrano ny karama raisina. Ho an'ny tanora, tsy ampy na tsy misy mihitsy ny famoronana asa eto Madagasikara, sy ny sisa sy ny sisa. Zava-misy eto Madagasikara avokoa izany rehetra izany. Antony ilazana fa na inona fomba fijery sy ny toerana misy ilay olona maneho hevitra, hitambarana ny hoe marary ny sosialim-bahoaka eto Madagasikara tao anatin'izay 5 taona lasa izay. Sosialim-bahoaka izay tsy mijanona amin'ny sehatry ny sakafo, na ny jiro sy rano, na ny fahasalamana fotsiny ihany, fa eo ihany koa ireo lafin-javatra maro mifamatotra aminy. Nisy ve ny fampitomboana ny faritra sy ny tany azo voliana, ny tany kely izay ananany hafa indray aza no misy maka sy mibodo, ary efa vita ny tsokosoko any ambadika ireo taratasy rehetra ahafahana miroso amin'izay fibodona izay. Nisy ve ny tena fijerena ny sehatry ny fanabeazana ka nanatsarana ireo efitrano fianarana, ireo sekoly amoron-dalana, talaky maso ihany no hatsaraina atr'izay, any ka vao miala 200 na 300 metatra ny arabe monja dia mipetraka amin'ny tany ireo mpianatra. Nisy ve ny fijerena manokana ireo tantsaha misehatra amin'ny voly fanondrana, ny lavanilina, ireny ny aranahita ireny ny fitarainana sy ny antsoavo nataon'ireo mpisehatra manoloana ny vidiny ambany dia ambany. Nisy ve ny fanatsarana sy ny fikojakojana ny lalana ka na dia tsy nisy vokatra firy ivoaka aza mba afaka nivezivezy ankalalana ny mponina. Ireny ny aranahita ireny ny fitakiana nataon'ireo orinasa mpanao lalana izay naharitra taona maro satria tsy nalony fanjakana ny volany. Nisy ve ny fanatsarana masomboly ka voly mahazaka ny fiovan'ny toetrandro no nomena ireo tantsaha-mpamokatra? Raha nisy, ahoana no mitombo avo 2 na 3 eny noho ny tamin'ny taona lasa ny fanavarana vary avy any ivelany tamin'ity taona ity? Tsy ny fahalafosan'ny vary ve no nahatonga ireo tao mahajanga ho nalaim-panahy ka nikasa hivarotra indray ireo vary simba tamina kontonera maro sy ny maro hafa? Izay ny 5 taona lasa, fa ho an'ny 5 taona manaraka mbola ireo hatrany no fanontaniana mipetraka. Ny mandinika ireo fanontaniana ireo ho an'ny 5 taona manaraka no mahavery fanambola velona ny malagasy maro anisa amin'izao fotoana. Mifandraika amin'izay dia tsy misy azo antenaina ny 5 taona manaraka hitantanan'ny filoha Andry Rajoelina ny firenena hoy ny mpamakafaka ara-politika Dany Rakotoson Androany. Tsy mihaino ny tena olam-bahoaka ny mpitondra fanjakana fa variana amin'ireo karazana aingitraingitra ivelany fotsiny ihany. Fa antsoina goavana izay manam-pirofo ny tsy fahaiza mitantana ihany koa ny fizarana maro samihafa ataon'ny mpitondra ankehitriny. Henri Florian. Hivaliny ny taona 2024 afaka 2 andro. Hiditra amin'ny taona vaovao 2024 indray ny vahoaka malagasy tsy bakivolo hiatrika ny fiainana andavanandro. Ambetiteny matetika ny hoe hanao ahoana indray ny taona vaovao iny. Nanamafy ireo mpamakafaka ara-politika nanaovana fanadihadiana androany fa tsy misy azo antanena loatra amin'ny mpitondra fanjakana raha toa ka ireto farany izay tsy mihaino ny olam-bahoaka ary tsy manana fandarana asa matopaika. Ny zavatra moa tsy maintsy miainga amin'ny traikefa nisy tadidio tsara fa fanteny Albert Einstein mazava tsara hoe adala ozy izy ny olona mieritreritra hoe zavatra mitovy ihany no atao kanefa miandry valy ny hafa. Tianao tenenina zany hoe fantatritsika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, fantatritsika ny tsy fienony ny atao hoe hitahitam-bahoaka, ny famahana ny olana amin'ny resaka jiro, famahana ny olana amin'ny resaka fifamoivoizana anabakabaka, famahana ny olana amin'ny resaka fahaifa-mividy. Hitantsika reny ny navoaka ny Banque Mondiale fa 900 malagasy tsy manana ny fahafana amin'ny $2 par isan'andro, zany hoe $20 isan'andro eo, tsy manana an'izay ny fahafana. Zany hoe tsisy politika mihitsy zany fa politika hita moa dia resaka tapimaso foana hoe manara-penitra sahala amin'izao misy lalana kely na vita pavé kely eo amin'ny 1 kilometatra eo dia fanaovana oeraoera be. Zay zavatra zay no tsy mety satria raha mitondra fanjakana zany ianao dia tsy maintsy manana ny atao hoe esprit macroéconomique. Ka raha iresaka tsika eny amin'ny 5 taona manaraka tadidio tsara fa raha io fitondram-panjakana io efa niaina tamina tetezamita nandritry ny 5 taona latsaka, avy eo nisy mandat mihitsy 5 taona efa 10 taona zany izy ka tsy fantatra hoe inona moa mbola mety vaovao azontsika. Ka raha ohatra ka miteny amiko ianao manao na projection 5 taona tsy dia manantena ninona loatra raha miteny ny fitondram-panjakana hoe misokatra le fisokafana ny miainga amin'ny zavatra atao eo ozy izy ny teny vahiny zay hoe il y a que le résultat qui compte. Be da be ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana izao mitaraina dao ny akabesan'ny olona firy isan-jato n'ireny fitarainana ireny raha mivoavalin'ny fitondram-panjakana ka raha araka ny fijeriko azy tsy zavatra tenaina loatra.
fa disanao goavana amin'ny fomba fanao ny mpitondra fanjakana ankehitriny ihany koa raha ny fanazavana trany ny fizarana karazan-javatra hit tsy ziro. Asa-panasoavana ny anarany reny tsy asan'ny mpanao politika ny manao asa-panasoavana. Misy vondron'olona manao ny resaka asa-panasoavana, ny fiangonana, reny club de service reny reny fikambanana isan-karazany reny no atao manao asa-panasoavana. Ny asan'ny mpanao politika dia ny manao lalàna ary tonga dia misy fiatraikana any amin'ilay fiainan'ilay olona ka erreur be da be mihitsy erreur teny erreur reny mpanao politika manao asa-panasoavana eny raha mijery ny ivelany anao tsisy manao asa-panasoavana zany izy fa tena hoe manao lalàna izy dia rehefa iny lalàna iny ny vahoaka ray manontolo no profite moa zany mahazo ny vokatra tsara azo amin'izay zavatra zay na resaka famoronan-kaso io, na resaka any amin'ny fandipalemana io, na resaka any amin'ny any fampakarana ny fahefamividy io, na any amin'ny fampianarana io, hoe tena tonga dia mba miaina tsara zay daholo inge tsy tadidio tsara fa Madagasikara ny akory tsy hoe firenena tsy mitovy mirehetrarehetra maninontsika ny afarana fa manino ireo firenena rehetrarehetra reo efa misy teknôlôjia, misy stratégie, misy teknika ahafana mampandroso an'ilay firenena dia maninontsika anao ty amin'ny farany. Ahina itombo ny tany vahoaka malagasy tafalatsaka ao anatin'ny fahantrana lalina hoetrany ty mpamakafaka ara-politika ity raha tsy miova ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana mijoro ankehitriny. Fa mijanona ireo olona fito tsy tompony antoka fa irakiraka tamin'ilay raharaha fikasana anaparitaka vary simba tamina manerana ny Madagasikara. Vary simba 10 conteneur tao Mahajanga nahiditra aponja atreto tsy aivina. Nisy ny taratasy nivoaka momba ny fifanaovan-tsoniny ireo olom-panjakana tahaka ny solombavambahoaka sy préfet nangataka ny amoahana ireo vary ireo odiovina ka aparitaka manerana ny nosy. Tsy mbola fantatra ihany koa hatreto ny tena atomikotrika ity raharaha ity ka andrasana antoin'izay fanadihadiana izay. Mbola miteny isain'ny malagasy amin'izao fotoana ny mahakasika ilay fikasana anaparitaka vary simba 10 conteneur manerana ny Madagasikara izay sary ny mpitandry ny filaminana ny talatalasa teo. Mijanona ireo olona fito tsy tompony antoka fa irakiraka ihany aloha no nahiditra amponjavonja maika hatreto. Tsy mbola fantatra ny tena atotoniketrika ny anadiovana ireo vary ireo indray. Tsy aivina, nisy ihany koa ny tompona ndraiky mpanjakana, olom-boafidy sy olom-boatendry ao amin'ny faritra Boendy nanao taratasy fangatahana ny amoahana ireo vary simba ireo araka ity taratasy miparitaka ity. Fanontanian'ny mpanara-bavony hoe aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra mahakasika ireo olom-panjakana ireo momba ity tranga ity izay nadika ny malagasy maro fanapozinana ny mpiray tanindrazana satria vary efa simba tanteraka niotrika hatramin'ny taona 2024 tsy azo atao na inona na inona intsony no nodiovina ka saina paritaka manerana nosy indray. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha. Marina ao anatin'izay fa tsy ny député rehetra ao amin'ny faritra Boeny no nanosy ny fangatahana iny. Fanontaniana mipetraka ao anatin'izay amin'izao fotoana nahoana no tsy voantso tahaka ireo député sasany izay nanaovana fanadihadiana teny amin'ny fiadanana ireny député sy olom-boatendry tao anatin'ny ny raharaha fikasana anaparitaka vary simba iny. Izay no mahakasika izay fa anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia niverina miakatra fampanoavana teny anosy androany indray ny solombavambahoaka ny Madagasikara teo aloha voafidy tao Mahabo Ravelson Ludovic fantatry ny maro amin'ny anarana hoe leva raha vao nivoaka ny fonjany tsy afaro volana lasa izay ilay raharaha von'olona ny taona 2024 izay efa navitana famitorana izao anenjehana azy izao indray ho ny mpisolo vava azy ity farany izay nanamafy fa isan'ny fototra izao fanenjehana ny député leva izao ny nahalany azy tamin'ilay fifidianana solombavambahoaka ny taona 2012. Raha toka vao nivoaka ny fonjany tsy afaro volana lasa izay niverina niakatra fampanoavana teny anosy no ilay raharaha von'olona ny taona 2024 izay efa vita famitorana indray androany ny solombavambahoaka ny Madagasikara teo aloha voafidy tao Mahabo Ravelson Ludovic fantatry ny maro amin'ny hoe député leva. Raha ny fanambarana nataony mpisolo vava azy androany ilay fifidianana solombavambahoaka nalany azy ny taona 2012 no isan'ny tena antony izao fanenjehana azy izao. Amin'izao fotoana zao gaga ihany zahay mpiaro azy hoe raha ny fitoriana napetraky n'ilay zanaky ny maty anankiray
izay nitory azy ihany koa tam'le raharaha 3 volana lasa zay nandefasana azy teny Tsiafahy, zay mbola mpitory azy ihany koa amin'ny raharaha zay diso fantatsika loatra zay tany Tuliara reny, dia ny fijerinay anazy fitoriana tany amin'ny 22 décembre teo le izy. Izay fitoriana zay nefany tsy mitory afa-tsy ny hoe nisy namono reny ary nisy nampamono ka ilevatsy ao anatin'ny namono fa toriana ihany koa hoe nampamono. Zava aloha zany dia ny fanazavan'ny olona arovako dia disadisa politika le izy, zany hoe fifaninanana hilatsaka députation tany aloha be tany amin'ny 2013 ka na 2014 izay ataotsika hoe nahalany azy ary nanomboka teo no sesilany am'izay ny fiampangana sy ny loam-piampangana natao tamin'Andriamatoa Leva. Ankilany manao antsoavo amindreo manam-pahefana isan'ny sokajiny ijery akaiky sy anaza ihany koa ny zon'ireo olona toriana ity mpisolo vava ny député Leva ity. Manao antsoavo ihany ny tenanay amin'ny mahatao hoe mpiara mpanelanelana mitady mandrakariva zay hahasoa, satria loloavina tokoa ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Hajaina atapony loha ny mpitondra zay ataotsika hoe mampiatra izany lalàna izany, kanefa kosa ao ihany koa ny zon'ireo olona ataotsika hoe toriana ireo zay lazaiko etoana ny aratsika mahita tamin'ny fandanana nataonay tany aloha be tany fa ilevane ka olona infirme, ilevane ka olona efa tsy mahay mandeha firy tsony, nefa de mbola mipetraka ihany indraindray ny loam-piampangana milaza azy fa lehibe ny jolahy, milaza azy fa manana mpikaramana dy be deabe. Ka izay zavatra rehetra zay amin'ny maha olom-bo fidy azy, satria de novidin'ny olona tany amin'ny fatra misy azy izy amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy, misy mpifidy tao, misy vahoaka ao. Lay lazay ny mpanao gazety matetika hoe les malgaches non visionnaires pas sourds. Reo le malagasy eny ambany tanàna mifidiny azy, mba miandrandra koa izy reo hoe inona ihany, ahoana ihany, ka de atsipinay zay teny zay Tsy ivana tsy voazao no nisy ity raharaha Leva ity ho iatran'ny mpisolo vava azy fa efa manodidina ny 7e chef d'inculpation na chef d'accusation ny dossier voarain'izy ireo ny ampianganan'ny député Leva. Ny taona 2012 vao ely koa higadra 3 taona an-tranomaizina sazy miatra ity solombavam-bahoaka teo aloha tao Mahabo Revelson Ludovic, fantatry ny maro amin'ny hoe député Leva ity. Fatao sanatria matimaty foana tsy misy miraharay izay zon'olombelona eto Madagasikara hoy raha manatsalama hery ray mpianakaviana namoy vady aman-janaka vokatry ny lozam-pifamoivoizana efa taona ty aoriana tsy misy toy ny raharaha ary arirarira ny fitsarana hatrany. Taty amparkiny zay, taty amparkiny ety eo Akazibe eo dia nisy bus linina eo reny zany tsisy jiro nandona moto andro amin'ny 9 teo amin'ny 9 sasany teo. Dia aty amparkiny zay efa hoe position de départ ao anaty fiara zany, avy nandona moto le bus dia tonga dia mifatratra taty aminay zany. Dia ny vadiko sy ny zanako vavy matoa andiditra ao anaty mobile iny no totonan'le bus zany dia tonga dia maty sur le coup teo, ny vadiko tonga dia maty sur le coup teo, le zanako vavy matoa potsaka mihitsy moa ny atodohany zany. Environ 7 ans teo angambany dia zokinay 8 ans dia zareo nandeha
vérifier an'le tsenany hoe nitsy tsara dia izay stadany hoe efa atao anaty mobile dia avany misy linina eo ngamba mifoaka be dia ny tomobilanay mivadibadika be dia izay stadanay torana dia tsy natsiaro tena dia fo zay efa be olona be teo manodidina teo dia mivoaka zay dia niantsoantso hoe Manola maman dia zareo tsy namaly dia ke efa be olona be tery dia nahita ny atoany mivoaka teo sady tsy nateny tsony. Efa taona lasa izay nitrangan'izay loza izay vady aman-janaka nafuta ao anatiny indray mpimasy vokatry ny lozam-pifamohozana teny ny bypass ny fafitony volana jona 2024 ny andra-manantsalama hery ny mpamily nandona nitarika ny fahafatesana afamaina noho ny ataon'ny fitsarana tsy misy toyny efa taona ateorina nandeha teny mo fotoana zany raha efa taona teorina zany tamin'ny heritaona teo efa nisy ihany didina voakan'ny fitsarana zany dia hoe misy ny aresta misy teo ohatrany hoe samborina le chauffeur satria le chauffeur zany nitsokatra amin'izao mbola tsy hita dia niakatra indray ny nakariny assurance indray zany niakatra nanao appel indray zareo zany dia heritaona teorina mbola tsy nahazo daty indray zany dia miandry foana zany amin'le izy tsy hita mihitsy zany zay atao anatin'le izy miandry dia mivezivezy dia fara moa zay mianaka kivy tena hoe kivy atao zay atafitanjanako sisa dia zay fa raha fitsarana eto Madagasikara ngamba raha tsy hoe engany mba misy fanamasina ilatsaka ao amin'ny tribunal eo hoe mba zay reny zareo ngamba le dossier zany dia fahana hoe mba mahita ny rariny amin'izay dia zay mba satria raha ohatr'izao nge tena zon'olombelona zany ny humanité raha tena hoe sanatrian'izany hoe matimaty fatandro zany raha ohatra misy olona maty zany dia ay zany ny zon'olombelona ny maha olona sy ny rehetrarehetra raha hoe zany ny afatra zany dia mba atao zay voan'le vola aingana amin'ny tribunal fa sasatra mivezivezy any amin'ny tribunal foana zay tamin'ity taona ity dia ny afatra zany mba hivoan'le vola vetivetika dia mba hitan'olona hoe mafy rehefa tsisy reny mafy. Classe de 4e amin'izao i Marina Irintso ny atafita azy no atao sisa hoy ny rainy ary izay no ilofosana mafy ity zanany izay miezaka ny traka mandrakariva ihany koa ho fankahirezana ny rainy tena hoe mafy tena hoe mariazy tao anatin'ny 12 taona no potika ao anatin'ny segondra vitsivitsy tena hoe tsy zaky kanareny aloha zay ny olona fahadaladala mitapitapy hoe tokony mandeha psy miditra psy ohatra zany fa tsy niainan'le olona le izy dia moramora amin'ny olona no tsara anatin'le izy tena moramora fa miezaka manohy fiainana iny foana zay mianaka zay mitanjona dia zay atafitany zanako sisa no atao zany zay sisa fa raha fitsarana eto Madagasikara ngamba tsy haiko tsy mahatoky tsony ahako fa dia manohy fiainana moramora iny sisa ny ataonay mianaka tokantrano potika zany hatramin'izao raha nge tena hoe mbola sarotsarotra miarina tena sarotsarotra miarina fa dia miezaka moramora iny fa mitanjona atao zay atafitanjanako sisa miezaka mijoro foana dia atao zay ampifalifaly ny saina manao zay mampifalifaly anazy dia tsy mieritreritra zavatra ratsy mihitsy fa zavatra pozitiva foana ny atao an-tsaina dia manakorazy anazy foana isan'andro le zavatra pozitiva zay tsikitsiky foana dia mampiseho fifaliana fiarahamonina foana dia tsy mampiseho mihitsy hoe manahelo fa asiana korazy foana ny ampy fiainana morale foana nataoko an-tsaina dia fantatra hoe fa tsy maintsy mbola eo tsika ny rinany mafy zany tsy manandreny tampoka ny lozany zokiray tapota ao anatina fotoana fohy hoy Marina Iritso ekena fa izay no lahatra ary miezaka milofo mampiseho ny famendrehana horeharehan'izy ireo sy ny rainy ino mandroseza no mipetraka izy mianaka 038 54 090 37 io no laharan-tariby azahoana ny raha-manantsalama hery ho an'izay afaka manohana azy manoloana ity tranga ity sy ho fitsohan'ny raharaha eny anivon'ny fitsarana io dia mba tiako hoe
mba raha ohatra rehefa mbola misy reny fa tena rehefa tsisy renina hoe tena mijaly dia rehefa tsisy zoko koa tena mijaly dia miafatra izany dia mba taovy tsara ao am-po foana hoe sambatra manana reny ary aza kifikify za mihitsy na dia mafy aza ny fiainana. Fatapaka avokoa ny ankamaroan'ny pompe famatsiana rano fisotro madio avy amin'ny orinasa Jirama raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Lafo ihany koa ny vidin'ny rano iray bidon. Manampitrotraka izany ny fahatapahan-jiro lavareny izay efa sakafon'ny mponina amin'ny andavanandro raha ny fanazavana fokontany maro no efa nahenona fitarainana manoloana io saingy ny manao be mariana trano ireo tompon'andraikitra voakasika. Christian Jimby. Maro ireo fokontany naneo fitarainana mahakasika ny fahatapahan-dranon'ny Jirama amin'izao fotoana izao. Tapaka avokoa ny ankamaroan'ny pompe famatsiana rano fisotro madio raha ny fanadihadiana natao teny Ampasapito, Manjakaray sy ny teny Anjanahary androany. Ankoatra ny filarana rano amin'ny andro alina, mitangana ihany koa ny vidin-drano raha ny fanazavana. Ny iray bidon amin'ny rano izay efa tafakatra hatramin'ny 10 ariary. Tena fijaliana mihitsy zany rano amin'izao fotoana izao satria lasa ohatran'ny manao kilasy mandry amin'ny alina mihitsy zany maka rano eretana tory parain'ny andro mihitsy vao mahazo rano. Dia misy raha rehefa fotoana fahatapahana dia entina mody amin'ny bidon tsisy rano mihitsy. Mandahatra bidon zany eo amin'ny 5 maraina, amin'ny 3 maraina dia efa mandahatra rano sasany. Tsy mijanona mihitsy zany amin'ilay mandahatra bidon mameno amin'ny alina moa zany dia efa miaro toropa dia mitohy ohatr'izay zany satria misy fahatapahana elaela indraindray eo amin'indraindray raha tapaka eo amin'ny adiny 5 adiny 4 eo. Izy za miovaova araka ny toerana ihany fa tsy voafaritra hoe ohatrina na ohatrina fa eo amin'ny 500 eo zany maximum minimum dia 5000 raha lavitra reny. Misy sarotra misy tonga hatrany minina any zay na ministera minina re ambony re dia any dia misy any Anasana dia azy efa ty any maka rano indraindray matetika aty nefa amin'ny alina manomboka amin'ny lahatra rano itsy zay dia hatramin'ny parain'ny andro mameno zay vao mitaonany. Ankoatra izay, isan'ny mampikaikaika ireo mponina ihany koa ny fahatapahan-jiro lavareny eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Ny fahatapahan-jiro lavareny izay efa sakafon'ny mponina amin'ny andavanandro raha ny fanazavana. Ny resaka fahatapahan-jiro eto amin'ny faritra anisan'ny mampitaraina ny mponina mihitsy ny aloha satria tena mampikaikaika ary ilay izy to dia tapaka matetika mihitsy ny fahatapahan-jiro. Mitaraina mponina amin'ny resaka fitadiavam-bola satria tapaka matetika ny jiro, lasa simba ny fidiram-bola ho an'ny sasany dia anisan'ny mampitaraina mponina ilay izy. Matetika adiny 4 farafahakeliny moa zany fa izany matetika misy. Tokony natao fanjakana aloha amin'izay zavatra izay tokony mba mitady vahaolana maharitra ry zareo amin'ilay resaka fahatapahan-jiro satria tena anisan'ny mampitaraina mponina ilay izy. Dia tokony anjarany no mieritreritra an'ilay vahaolana mba tsy ho isian'ilay fahatapahan-jiro matetika intsony satria nitaraina mponina. Ny jiro aloha matetika misy fahatapahana ihany fa indraindray. Ny amin'iny partiana iny aloha zany tsy dia tapaka fa aty amin'ity parti de saute iny no tapatapaka foana. Tsy fandriampahalemana aloha voalohany indrindra raha vao tsisy ny jiro satria maizina dia manjaka ny mpandroba sy ny sisa. Tsy mbola nahitam-baolana hatreto ny olan'ny herinaratra sy ny olan'ny famatsiana rano fisotro madio raha ny zava-misy tao anatin'izay 5 taona lasa izay. Tsy misy ihany koa ny paikady mazava amin'ny fanjakana hanarenana ny orinasa Jirama nateo aza ny fanovana ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'izao akatoky ny fetin'ny taom-baovao izao. Miandrandra vahaolana azo tsapahitanana avy amin'ny mpitondra fanjakana ireo mponina, indrindra ny amahana ny olan'ny tsy visin-drano sy ny fahatapahan'ny herinaratra raha ny fanazavana hatrany. Ny fanjakana izay miandry fidinana andalam-be sy ny fitokonana trano ve izay vao andray andraikitra hoy hatrany ireo mponina. Tany Novizina nanana acte de vente sy efa vita titre transport nesorina tamin'ny tompon-tany amin'izao amin'ny fokotany Ambohitraivo avaratra commune Ambohidratrimo efa ny taona 2026 no novidina ity tany ity ary amin'izao fotoana nanao mutation par décès ny zanaky ny mpivarotra ka nitory ny mpividy ary manala azy amin'ny tany Nelaka Nefson.
Fianakaviana miisa 20 no aroasina amin'ny tany hiananan'izy ireo acte de vente eo amin'ny fokotany Ambohitraivo Avaratra, komina Ambohidratrimo amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ireo mponina any Antoirana. Efa ny taona 1.700 sy 2.700 ireo olona miisa 4 no vidiny hiatany tamin'ny mpivarotra izany, izay efa maty raha ny fanazavana. Ny mpandova no nanao ny mutation par décès ka mitory ireo olona ireo indray amin'izao raha ny atatitra izy ireo. Par décès ireo zanan'ireo, zanan'ny mpandova zany sady mbola teo ihany koa ny anabaviny Rasony ary zay Louise Toussaint tamin'io fotoana io. Dia rehefa vitan'ny zareo io mutation zany dia nanao titre zareo. Marina aloha fa tamin'izy nanao io mutation par décès io dia tsy namplaza taminay hoe zay efa nanana vente zany. Ary mariana ihany koa fa zay moa ny antony torinanay tsy vitanay ny mutation fa antony avy amin'ny izy menadamo ny antony le izy dia tamin'izao moa mbola tany amin'ny topo tany Antananarivo tany no atao ny resaka hoe ino moa fanaovana an'izany resaka mutation zany sy fangalana plan dia tsy nahazo zay tamin'izany. Dia rehefa mifindra teto Ambohidratrimo indray dia rehefa hikarakara ny taratasy indray zay dia efa nanao mutation par décès zay moa zany efa maty zany le lehilahy tamin'izy menada dia tsy nahavita zay fa zao foana nanaovan'ny eo amin'ny domaine anay hoe mbola tsy eo io plan io, mbola atao mise à jour io plan io, tsy eo io plan io. Misy ihany koa ny fitakiana vola izay ataon'ny mpitory amin'ireo izany vidiny tany raha ny fitarenana. Ny efa mividy tany tamin'ny dadany sy ny anabaviny fa tsy izy ny vidiananay fa zay ny ala voly dia efa ny ala voly zay tompoko dia ozy izy mantsy ameo vola 3 tapitrisa ozy dia ambariko io. Toy izy ory aiza no hitan'izany zao fantrako ve dia ahita 3 tapitrisa dadanareo nefa mivarotra tamiko ve dia zany indray ny olona angalany 3 tapitrisa zaho tsy mindrarahan'izany fa ny akta dia vatinareo ozy izy efa lany paikandro hay ve tsy maninona zany raha zany no tondry olona tazaiko tao zany olona zany ombony ihany ny vidianako an'izao tany zao ny ombony roahany dadana lay tao ombonay dia zay mividianako azy fa tena zavatra mampalahelo izy. Misy amin'izy ireo no efa navita titra sy navita borna ny tany saingy izao no esorina amin'ny tany izao indray. Manoloana izany manamafy izy ireo fa tsy ala amin'ny tany na inona hitranga. Vidiny le vadiko le tany dia izy mividy an'io tamin'ny anabaviny iray sy izy. Dia vidina zany le tany dia no tatoriana zany mbola teo ny dadany nangataka borna zay dia eno moa izy ny dadany ataovy. Dia nangataka zany zay tamin'izany ny domenina mbola tany ambony dia hoe hiandry ny vidinany amby nareo ozy izy sa aka manokana. Dia ozy le vadiko hoe allo zay ozy izy hiandry ny vidinany. Dia kanjo moa tsy nisy nidina dia nataona ihany le izy no tatoriana. Dia nataonay zany le borna. Dia nangataka tato amin'ny domenina tato zany natsofoka tato satria efa tany ambony tany natsofoka le taratasy. Dia tato ny totosainay natao. Dia nitady ny anabaviny reny zany no nalainay nanatrika teo. Nanatrika tamin'ny nanao borna izy ny tonga teo. Dia ny anay zany efa titre borna eny anay. Nefa izahay mbola io roaisiny io. Ary zay tsy hiala amin'ny tany mihitsy zay. Na inona miatra eo. Na misy raha mandrika reo tsy mialo zay. Efa nandresy tany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany izy ireo ary hialazaina fa aresy tamin'ny fampiakarana ny jijy raha ny fitarenana. Nandresy aloha zay tamin'ny voalohany iny nandresy zahay. Dia rehefa nandresy zahay dia nampiakatra nanao appel ry zareo. Dia rehefa nanao appel ry zareo dia resy indray zahay. Dia le taratasy moa zany ihany avy eo dia nijerenay le taratasy naharesy anay moa zany dia zao ny zavatra nataony tao satria nalainy ohatra mihitsy zany ny anay tato. Hoe ohatra zany ny anay zany 4h80. Dia fahalalako an'le izy aloha zany fahalalako ny fizoiko an'le izy fotsiny le avocat tsy ilazany zavatra marina fa ohatrany hoe zay tiany tenena vava hoe mba handresy anay fotsiny angambany. Dia hoe ohatra zao neny Rakoto Mamonjy mantsy mivadiko 5h80 ozy izy nefa ny anay 4h80. Dia nefa ny 13h01 no tany occupeny eo zany hoe le anaty tamboray manontolo le lazainy zany. Ohatra zany zay le lazainy. Dia reo koa ozy izy ny acte de vente nireo ozy non enregistré. Zay zany no anatin'le hoe naharesy anay io zany. Dia hoe mipetraka amin'ny tany tsy anananay zo sy tsy anananay droit zany zay tsy anananay titre dia zay no antony zay.
Marobe ny zavatra tsy ara-dalàna tsikaritra hoy izy ireo ary ampiakatra ny raraha eny amin'ny fitsarana miady amin'ny kolokolo izy ireo ary miantso ny manam-pahefana hijery akaiky izao raharaha izao. Iverenantsika ny lafim-baovao sosialy maro samihafa rehefa avy eo fa andao aloha isento vetivety atao anatin'ireto dokam-barotra fohy ireto. Carlton Anous, Louveteau Compagnie vous présente Prestigious Style en compagnie de Shine et de Nive. En animation, Yohan Loïl, un cocktail de bienvenue et un somptueux buffet gastronomique concocté par le chef réputé de Carlton. Réservation www.tickets.io dans les boutiques Racine et au Carlton Anous. Sponsor Gold, Telma, partenaire Audacious, partenaires digitaux Your Target Agency, Webmaster Madagascar. Parents, bienvenue dans la deuxième maison de votre petit bout de chou. Maasounzaz, crèche et garderie vous accueille dans un cadre épanouissant et sécurisé en tout point. Confiez votre enfant à notre équipe professionnelle et chaleureuse pour pallier votre absence et pour lui transmettre les bonnes valeurs. Maasounzaz priorise le respect des besoins et des envies de votre enfant. Tout cela dans un espace propice aux activités d'éveil et au repos. Confiez-nous vos petits amours, ils vous reviendront épanouis tous les jours. Maasounzaz, route circulaire Bel Air. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Taverna somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao anoizentsika izay fampahalalam-baovao izay avy hatrany ary dia ilaina ny fiverenana amin'ny maha-malagasy ka ny malagasy no maso mandidy amin'ny tany hoy ireo ray aman-dreny ara-drazana teny Ambohidrapeto androany. Tsy miova amin'ny fitakiana sy ny tolana atao hatr'izay ny fitakiana atao ankehitriny hoy izy ireo dia nisy ny tanotandalana ny fitantanana mangarahara ny firenena ary koa ny tsy fanekena olona mizaka zom-pirenena frantsay hitondra sy hitantana ny firenena. Niavaka ny fiatsika nataony ireto solotena ny ray aman-dreny ara-drazana ireto teny Ambohidrapeto amoazana ny maha-malagasy indray androany. Ary indrindra miantso antsika tanora malagasy oka itsika anana fahendrena ny zavatra kendrena sy tanjona amin'izao tompoko dia tsy nisiny raha mandrika dia tsy sinny adetrany eto Madagasikara satria izay matsapa fa mila ray aman-dreny ara-drazana amindra hitantana ary anoro-hevitra hitantana izao firenentsika izao sanatria mivava tsy manilikilika zay voalaza fa mitondra amin'ny fanjakana fa niantso famitina azy tompoko dia miantso ny mpanina FFKM mizahay miantso ny état-major politika miantso ny ray aman-dreny ara-drazana itsika olon-kendry ray aman-dreny araky ny fivavahana na fiangonana zokiny na fiangonana zandriny fa rendrika amin'ny firenentsika hiala amin'izao fahoriana zao zalahy. Nanamafy ireto ray aman-dreny ara-drazana ireto fa tsy miova amin'ny fitakiana sy ny tolona natao hatr'izay ny fitakiana atao ny sy ny tanotandalana ny fitantanana mangarahara ny firenena ary koa ny tsy fanekena ny olona mizaka zom-pirenena frantsay hitondra sy hitantana ny firenena. Tsy ekena ihany koa izy ireo ny famotehana ny Madagasikara sy ny vahoaka ao anatiny izay efa miaina anaty fantrana tanteraka amin'izao fotoana. Terako moa solotena avany fivondronana Andriamasina distrikana Andriamasina ary mahita ny fahorian'ny vahoaka any dia solotena ny ray aman-dreny zany mandeha makaty amin'ity toerana eto Ambohidrapeto ity fa mahatsiaro fifangiry fahirina amin'ny vahoaka na era Madagasikara na any amin'ny faritra misy anay ihany. Raha nandeha nakany Frantsa ny filoham-pirenena vao niala avy any Frantsa izy dia nandefa ny solotena ny frantsay na koa
amin'ny nosy anankiray nositsika nametraka ny saina frantsay dikan'izany asa zay resaka tanina hoe anay io fa tsy menay anao ao amin'ny vidim-piainana ndraiky io sady mpambola any amin'ny faritra zanak'antitra iny dikan'izany hatram'izay 100 taona latsaka 5 zao tamin'ny andohana ainam-boly ary efatra ny kilonzy baza zao re tompoko eritrereto hoe 350 ny NPK ny NPK amin'ny vidiny ka noho izany mba mitady fihenam-bidiny entinay miasa eo amin'ny fambolena zay satria io ny fototra anay aty ambanivohitra mahatsiaro fa tena mijaly ary tena sahirana satria zao vao manomboka ny volana desambra mbola tonga akory ny fahavara de efa ohatriny ny vidim-bary raha olona maromaro an-trano efa mihinana hanina tapatsinay ka ny tena tiana ho fantarina ny tianay ho tenenina de tany misy fanjakana ve eto amintsika sa tsisy fanjakana satria na vidim-piainana nasan-dahalo be da be ny olona maty aiza aby ny anina vao misy kely nefa ny fihetsena atao ino amin'ny 13 aby reo gendarme be maro be reo ona tsy alefa manendrika dahalo zay zany mba tena tiana tenenina tsy aritraritra kely satria tena mafy mahazo anay vahoaka madinika tsy akaina intony ny verenan'ny Madagasikara hoe ambany zokany vahiny hoy ireto ray aman-dren'ny ara-drazana ireto takina araka izany ny faranan'ny tolona ka hanomezana asina ireo ainana fohy serana latsaka tamin'ny 47 Melohan'ny verenantsika ao anatin'ny pejy sosialy dia ampifantarina fa ho fanomezana fahafaham-pohatra an'ireo mpanjifa manome toky fa hanome ny vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny takatry ny rehetra ny groupe Abibo eto Madagasikara. Ny fianakaviana Karmali izay efa namorona ny Abibo teto Madagasikara nanomboka ny taona 13,700 tany amin'ny faritra Befandriana Avaratra ary efa misy andrahaka manerana nosy amin'izao fotoana ireo vokatra isan-karazany. Tamin'ny taona 7,700 no namorona ny fianakaviana Karmali teto Madagasikara ny groupe Abibo. Ity tantara miavaka ity dia nanomboka tany amin'ny faritra Befandriana Avaratra. Tamin'ny fampiroboroboana ny vokatra teny an-toerana ary ny hitatra haingana eny amin'ny sehatra ny fitsinjarahana sy ny indostria. Ankehitriny miaraka amin'ny ekipa ahitana talenta malagasy ny ankamaroany dia miasa mba hanolorana tsaiky efa tena miavaka ho an'ny mpanjifa. Manome toky izahay hanome ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mponina eo an-toerana amin'ny vidiny takatry ny rehetra. Tsotra ny tanjonay hanolotra ny tsara indrindra ho an'ny malagasy rehetra. Ao amin'ny Abibo ny fahaiza-manao no herinay. Isan'andro mitandrina manokana amin'ny fisafidianana ny ankora tsara indrindra izahay. Na avy amin'ny faritra misy antsika na avy any ankafa. Tsy maintsy mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena enjana indrindra amin'ny lafiny kalitao sy fiarovana izy ireo. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahaiza-manao eo an-toerana, ny orinasa famokarana eto Antananarivo dia mamoaka vokatra tsara kalitao isan'andro ho amin'ny fiainana andavanandro. Noho ny famokarana manara-penitra ary fomba famokarana entitra sy voafehy tsara, ny kalitaon'ny vokatray dia mifanaraka manokana amin'ny filan'ny malagasy ary manaja ny fenitra iraisam-pirenena. Ny fanoloran-tena amin'ny fahatsarana no fototry ny groupe Abibo. Reharehanay ny fanatobiana entana izay fototra ny fototra moderna sy manavao hatrany ary mahafeno ny fenitry ny fiarovana entitra indrindra. Vondrona Abibo, ny kalitao ny lahara-pahamehanay ary izany dia tsy miatra amin'ny vokatra ihany fa amin'ny servisy fanohanana rehetra. Ny fiarahana miasa mpanjara matianina maherin'ny 900 miparitaka manerana ny faritra 13 eto Madagasikara no iroboroboan'ny traikefanay amin'ny fitsinjarana izay tena hita fa mahomby. Izany dia ahafahan'ny groupe Abibo mampikely ny vokatra any amin'ny faritra lavitra indrindra sady mitahiry hatrany ny kalitao isaky ny dingana. Ao amin'ny Abibo, ny fahafapon'ny mpanjifa no lahara-pahamehanay. Marika maherin'ny 9 ny tsinjarainay ary navita nanangana fifandraisana matanjaka tamin'ny mpanjara sy ny mpanjifa izahay. Ny vokatra azinay dia misy tolotra isan-karazany manomboka amin'ny
tena tsara kalitao hatramin'ny zava-pisotro mamelombelona aina tsy azo ialana ary eo koa ny zavatra ilaina ho an'ny zazakely. Isan'andro dia manolotra vokatra vaovao ary azo itokisana ho azy ireo mahafeno ny filany sy ny zavatra mety andrasana. Ny tantaran'ny Abibo dia sarotra sarana ny tantaran'ny firenena malalantsika Madagasikara. Izahay eo amin'ny Abibo dia tarihiny viana feno fanantenana ho an'ny hoavy ny firenentsika. Tapa-kevitra izahay fanome aina hatrana ny sehatry ny fitsinjarana sy hanamafy ny sehatry ny varitra eto an-toerana. Nanomboka tamin'ny taona 2024 niaraka tamin'ny fananganana ny toeram-pivarotana lehibe U dia nanometraka efa tsy manam-paharoa amin'ny fiantsenana izahay. Amin'ny fanomezana vokatra mihoatra ny 9,3 alina avy eto an-toerana na avy any ivelany manana kalitao tena miavaka ary amin'ny vidiny mirary. Ankehitriny ny aro sy ampivelatra ny vita malagasy ihany koa no anisan'ny tanjonay. Ny fanondranana entana any amin'ny ranomasimbe indiana dia mampandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao malagasy ary manamafy ny akony any an-dafin'ny faritantsika. Ao amin'ny Abibo, mirehare izahay efa mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenentsika sy ny kolontsainy. Tsisy ny taberina andraikitra ho an'ny vahoaka eny fotony raha ny fanjakana no andrasana. Etsakilany anefa ny volan'ny commune mihitsoka any amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ho an'ny commune Ambohidratrimo. Ny 20 isanjaton'ny volan'izy ireo tamin'ny tsy taona ity ihany no nomen'ny fanjakana hatramin'izao fiafarany taona izao. Ny fanatevenana ny fiara-miasa amin'ny tsy miankina araka izany no atao laharam-pahamehana. Onona saina. Antso anefitra trany andro be ny tanàna ny amin'ny tokony anamorana sy anafanganana ny famoahany ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny volan'ireo commune avy amin'ny impôt synthétique. Tamin'ity taona ity zara raha misy 20 isanjato amin'ny vola tokony azony ihany no navoaka ny fanjakana ho an'ny commune Ambohidratrimo. Ny commune Ambohidratrimo manam-bola, anisan'ny manam-bola afaka mahavita ny zavatra zay farany tena ilain'ny vahoaka nefa ny azo alamindamina tsara raha toka mipetraka tsara ny procédure azonay amoahana ny vola. Raha amin'ny azo atao raha ny tena tsara dia ohatr'ireny projet rehetra ny commune raha ny tokony ho izy zéro budgetine. Zany hoe rehefa ny vola azo rehetra nandritry ny taona ankoatra ny fonctionnement ihany tsy resako amin'izay fa ny budget d'investissement tokony zéro ny eo rehefa mifarana ny taona ny asa zay le commune. Raha ny investissement tena sahako miteny mety 15-20%. 15-20% raha hotratrarany l'investissement fa fonctionnement tafakatra trany amin'ny 60-80% zay satria miasa iny amin'ny resaka karaha mampiasa sotra. Inina asarotona ny antota taratasy eny anivon'ny percepteur sy ny ministera tompon'andraikitra ka mahela ny famoahana ny vola izay an'ny commune Madidio avy amin'ny fanentanana ireo vahoaka ao aminy. Vokatrio ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny tsy miankina no atao raha ny fanazavana ahafahana manangana fotodrafitrasa fa ny volan'ny commune mbola any amin'ny fanjakana. EPP Ambohitsoro zany ny EPP ratsy indrindra teto Madagasikara mihitsy fa amin'izao izy azo lazaina tsara indrindra na ara-pitaovana io na ara-fotodrafitrasa io ny rahana ny asa tamin'ny tsy miankina ary dia efa nitokananay zany sy natolotra ny vahoaka ny Ambohitsoro. Misy tetikasa zay rahana amin'ny mpamatsy vola tsy miankina avy any ivelany dia ivory izay miaraka amin'ny mpiara-monimodinantoka sy ny commune efatra ato anatin'ny district Ambohidratrimo amin'le 12 janvier zao andinika ny fiara-miasa amin'zareo ahafahana manatanteraka an'ilay fanodonana ny fako, fanangonana ny fako ary ny toerana anatanterahana an'izany. Ny tenenako fotsiny ahoana mipaikadina ahafahana mahazo an'izay tena io resaka serasera io. Tena resaka serasera sy fatokisa an'ilay mpiara-miombonantoka. Ho anahy rehefa mahazo tetikasa avy any amin'ny mpiara-miombonantoka ny voalohany ialako indrindra dia mitantam-bola. Zany vola zany no misoratra ao anatin'ny convention anay dia ny entreprise direct ny mandray ny volany amin'ny bailleur fa tsy za. Karaha atao hitan zareo fa le nomeny 100 miverina eny avahoaka io fa tsy misy hoe nahodikodyny ekipan'ny maire na nahodikodyny maire. Saika ireo commune lehibe rehetra eto Madagasikara no misedra olana vokatra ity fitsohan'ny vola eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ity. Raha ny fanio-kevitra ireo be ny tanàna ny tsy fampin'ny fahaiza-manao n'ireo mpiasa eo anivon'ny commune no ambarany fanjakana hatrany fa olana amin'ny tsy fivoahan'ny vola.
etsakilany tsy misy ny fanofanana mifandraika amin'izay fa ihany koa miova saika ho isaky ny telo volana ny fomba famemonana ny taratasy raha ny angom-baovao natao hatrany. Sosikevitra rosin'ireo komuna ny famerenana ny volan'izy ireo ho tantanin'ny komuna tsirairay avy. Atevena ankilan'izay ny fanofanan'ireo mpiasa eny anivon'ireo rafitra itsinjaram-pahefana ary ny fanaraha-maso no ataon'ny fanjakana sy ireo sampandraraha miandraikitra izany mba hisiny tamberina andraikitra aingana ho an'ny vahoaka izay mandony hiditra. Ankoatra izay nanatanteraka ny tatitry ny asa vita ho an'ny taona 2024 androany ny komuna Ambohidratrimo. Fa tsy afaka mianko tanteraka ny fety amin'ny farany herinandro avy izao ny akamaroan'ny mponina noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana miamazoana ary manararoatra ny tsipy sy ny olona ao an-tokantrano ireo olon-dratsy raha ny fanazavana ka ilaina fahamalona hatrany. Alabotry, Vakidrano ary Sitomahery ireo amin'ny akabe no tranga mateti-piseho amin'ny tsy fandriam-pahalemana any anaty tanàna eto Andrenivohitra. Tsy azo antoka intsony ny fiarahamonina noho ny fahasairanana izay mitarika any amin'ny asa ratsy. Amin'izao akatiky ny fety izao, tsy maintsy mailo ho hiatrany ireo mponina. Misy ihany koa ny misafidy ny hijanona ao an-tokantrano manoloana izany. Zay indray tsy mandeha am-piangonana, tsy mandeha any am-piangonana zay fa hijanona ao an-trano zay ny amin'ny faran'ny taona iny ao an-trano ihany zay. Fa tsy mandeha mivoaka zay. Ny mpamaky trano Diola mpamaky trano ireny no ahiny aty aminay. Ao an-tokantrano zany tsy maintsy misy miandro foana, tsy maintsy misy mpiandro trano foana. Ao aminay aloha misy olona foana. 120 trano zay ao dia misy olona foana ao tanàna. Matetika ohatrany hoe ao an-tanàna daholo azy zay fa ny ohatra misy mpanofa trano aminay dia reny angamba mandeha mivoaka. Amin'ny ankabeny, manararoatra trany tsy fisian'ny olona ao an-trano ireo mpanao asa ratsy. Tsy afaka iantererana hiaro ny vahoaka sy ny fananana ankilany ireo mpitandro ny filaminana raha ny zava-misy ankehitriny no jereny. Tsy matorotoro tsara ka mahatonga ny jiranaty zany hoe enonanona ihany ny trano fa marina moa misy polisy aty nefa ny polisy hoe andranao any am-baravaranao tsy miandry any izy fa tsy maintsy mitandrina ihany fitandremana atao betsaka dia saina misy mijerijery. Misy misotritona telefona aty aminay aty telefona aloha tsy azo sosio masoandro fa raha vao misy embouteillage tahorana ny telefona indrindra fa le midiny iny sy le miakatra. Ny fietsehanany tsy fandriam-pahalemana aloha amin'izao dia tena mitaitain-dava satria mandritra izao fety izao ry zalahy tena manao ny ataony mihitsiny. Dia izany hoe fitandremana fotsiny izany ny atao misy dia tsy mody hariva ohatrohatr'izay zany. Mifanendahana, fisintomana telefona zay zao ny tena misy amin'ity party ity. Dia izay ny tena misy amin'ity party ity. Amin'ny alina atoandro rehefa ohatra hoe tsena larobia koa zao dia le amin'ny maraina be reny zao misy foana fanendahana. Raha ny hita, miha-mahery fihetsika hatrany ireo mpanao asa ratsy eny anivon'ny fiarahamonina. Misy ny fampiasana fitaovana mahery vaika ary tonga hatrany amin'ny fanalana aina izay ho an'ny asan-jiolahy. Tsy mandriandro tsy mandrialina araka izany ankamaroan'ny vahoaka malagasy na amin'izao fetsenana ny taona vaovao izao azy. Indray mbava amin'ny maresaka avy any ivelany dia miantso ny vahoaka argentin hanao fitokonana fahobe manoloana ny fanapa-kevitra sy ny didina voaka ny fitondrana momba ny fanitsiana na fanofoanana mihitsy lalàna misa 737 izay mahakasika mivantana ny vahoaka sy ny toe-karena any an-toerana ny sendika ny Argentine. Ity mpitondra ity izay voanandray ny asany telo herinandro teo izay taorinina alany azy saingy izao toery ny vahoaka izao ny fanapa-keviny. Dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy mamarana ny fampahalalam-baovao izay koa mamarana ny fiarako taminao tamin'ny tsy taona ity ankasitrany ianao nanaraka hatrany ny fampahalalam-baovao ampahafantarana dia izao fa afaka fotoana fohy dia arahanao eto amin'ny fahitalavitra kolo ny Grand Journal na ny fitsiny vaovao nandritra ity taona 2024 ity ny tena kosa dia mametraka ny mandram-piona ho amin'ny taona vaovao indray mirary fety sambatra dia samy ho tahin'Andriamanitra.
Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.